Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Manoltranao vaovao. Faly tapiaraka amintsika any atokatrandray izay eto amin'ny fahita lavitra mateveri pijery ajaina amin'izao takariva ny zoma fa 7 ny volana septambra izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra mateveri manasantsika ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Taorian'ny fivoriam-be no tanterahin'ny mpirakitra raha ny fitsarana dia nanambara ireto farany fa anatanteraka fitokonana manoloana ny tsy famalian'ny ministeran'ny fitsarana ny fangatan'izy ireo izay efa naharitra 5 volana mahery izay. Io jerentsika indrindra ary ny mombamomba izay ao anatin'ity fandadidina ity. Nanamafy ny iverina hitokona ireo mpirakitra raha manerana ny nosy ary tsy hanisy service minimum satria tsy ampin'ireo polisan-jato ny fitakian'izy ireo no novalian'ny ministera PIA dia ny ministera ny fitsarana. Io no tapaka nandritra ny fivoriam-be izay notanterahan'izy ireo androany tetsy amin'ny tribonaly anosy. Tsy mbola namaritra ny fotoana anatanterahana izany kosa ireto farany androany raha nitatitra nomen'izy ireo. Tapitra amin'ny fotoana nomenay andro zareo ary mihoatra ray volana be izao. Dia eto izahay izany dia hanapaka ny andro iverenanay fa amin'ny aorinan'izao fivoriana izao zany ho henonareo mpanao gazety any rofiny izay no miverina amin'ny tokony ary tsy maintsy miverina amin'ny tokony izahay. Izay zany ny zavatra sura efa tsy maintsy miverina mitokona izahay azahoana an'io fitakiana io. Raha tsy ahivina dia isany angatahan'izy ireo ny ametrahana direksion manokana an'izy ireo izay mbola tsy misy ny fanendrenany talehatra amin'izao. Fa eo ihany koa ny versement na ny fiakarana gradin'ny greffier ou greffier en chef. Nanambara koa ireo greffier fa tsy anaiky ny sin'ny fifananana mivantana na ny concours direct ou greffier en chef izay vinan'ny ministeran'ny fitsarana. Misy zavatra anankiroa lehibe miankinany ANDB ny mpirakitra rano mbola tsy nomeny ministry ny fitsarana hatramin'izao. Ny voalohany dia ny direction izay nangatanay tamin'izareo izay nolazainy fa omena hatramin'izao nefa mbola tsy mipetraka zany direction zany ary mbola tsy nomeny izy no directeur ny zavatra io, mbola tsisy nomination zany direction zany mihitsy hatramin'izao. Milaza nefa izy any amin'ny mpitondra ambonimbony izy milaza izy zany fa hoe efa azonay hony io direction io hatramin'izao nefa manontany amin'ny monsieur le ministre zay izy ny directeur ny direction raha ohatra ka nomenanay marina io mbola tsisy afaka mamaly amin'ny manjery monsieur le ministre. Ny fiandohan'ny taona tanoany no efa nanana olana sy nydroso tamin'ny fitokonana ny mpirakitra raha izay efa nanatsahatra ny asany nandritra ny iray volana ny volana may lasa teo. Nanome fe-potoana iray volana ny fitondrana nefa izy ireo amalina ireo fitakiny saingy efa nihoatra ny iray volana indray izany ka izao nanapa-kevitra ny verina hitokona izao indray ny mpirakitra raha. Hikatso indray araka izany ato ato ny raharaha eny amin'ny fitsarana.